Ny tombo 12 indray nisan'ireo olona mitondra antsimon-karetina coronavirus eto Madagasikara. Raha araka ny tatra nataon'ny profesory Volana Antamari Daniel andro 5 Jona. Ireo hoy izy nivokatry ny fitiliana izay natao tamin'ny andro omaly 4 Jona. Raha ny fanazavana ity mpitondra teny CCO COVID-19 ity dia niakatra 577 ny totaly ben'ireo trangana coronavirus hita eto amin'ny nosy nanomboka ny 17 Martsa ka hatramin'ny omaly. Ny 777 amin'ireo olona ireo dia mbola manaraka fijaboana avokoa. Hatreto ihany koa dia efa Miisa iray sy 200 ny marary sitrany satria dia niampy iray indray izy ireo ho an'ny omaly. Voafonja iray tao amin'ny fonja ANTANIMORA no ahiahiana voan'ny coronavirus ka nalefa ny tompona andraikitra eny amin'ny hopitaly manara-penitra eny Andota-penaka. Araka ny fanazavana azo avy amin'ny tany jeneraly ny fiadidin'ny fonja, tovina nahary ranay voan'ny dia Voafonja Vaovao tao anatin'ireo 570 natoka ambonina mialohan'ny andefasana azy any amin'ny efitrano tokony hitazomana azy ireo io olona io. Tonga teto io Voafonja io tany amin'ny fiandohan'ny volana may tanoany hoy izy. Nanavao fitiliana fobe nefa ireo voapanga sy Voafonja ireo saingy tsy nahitana otrikaretina COVID-19 afa-tsy ity iray ity ihany. Nilaza ity tombona andraikitra ity fa efa natao fizahana lalina avokoa ireo izay olona nifampikasoka na nifandray tamin'ny Voafonja iny io. Ny fonja raha teo araka ny fanampanazavana nomeny dia atao famindrana fanafody matetika. Nahatratra 1,745 alina nisan'ny fandoroana ala hitan'ny tompona andraikitra isamparitra momba ny tontolo iainana nanomboka ny volana janoary ka hatramin'izao volana jona izao. Io no nambaran'ny ministro ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra miavitsy vahinala rarinirina. Ny fidiran'ny firenena tamin'ny fivoboana dia vao maika nampirongatra ireny fanimbana ireny hoy izy nanohy. Nampatsiahy ny ministra fa mahatratra hatrany amin'ny 100 hektara anohan'ny velaran'ny alamay eto Madagasikara isan-taona. Miantso ny olom-pirenena tsiraray noho izany ity mpikambana ao amin'ny gouvernement ity amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany momba ny tontolo iainana izao. Ny mba handraisan'izy ireo anjara misimisy kokoa hatrany amin'ny ezaka iarovana ny tontolo iainana. No amafisiny fa ny asan'ny olombelona ihany no mitarika ny faharavan'ny harena voajanahary eto amin'ny nosy.